Vehivavy miara-mientana amin'ny fanompona io no loha hevitra ndraisina tao anatin'ny hetsika no karakaraina teny amin'ny efitrikema manandrina Lovasoa ny alahady lasa teo ny akon'izay. Efa nanomboka tamin'ny taona lasa ity hetsika miavaka tao amin'ny FJKM manandrina Lovasoa Avaradrano ity ary hita sy tsapan'ny rehetra ny vokatra tsara nentin'izany fiaraha-mientana izany ka izao notohizana izao indray. Tamin'ny alahady 30 martsa lasa teo tokoa mantsy no nanatanterahana ireo ny antsoina hoe vehivavy miara-mientana eo amin'ny fanompona. Nandritry ny fanompom-pivavahana ny alahady maraina dia vehivavy avokoa no nandray anjara ary ny vandin'ny mpitandrina no nitarika ny fanompom-pivavahana. Ny mpitandrina Ratsimanoatra Eliane izay mbola pastera vehivavy ihany koa no nitory ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra notoriany dia ny hoe fa asan'Andriamanitra isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesoa mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika eo aminy. Nandritry ny fanompom-pivavahana dia nisy hira izay noredon'ireo vehivavy samy rery ary nisy ny solotenan'ireo vehivavy nandray anjara fitenenana ho fisaorana sy ho fampirisihana trano ny vehivavy mba hanao zava-dehibe ny asa fanomponan'Andriamanitra. Ny fanentana tokoa ireo vehivavy mba ho tonga maro ary samy niezaka nandray anjara biriky manokana amin'ny fanaovana ny asan'ny fiangonana sy ny fanatrarana ny tanjony. Amin'ity 17 volana martsa 2024 ity no anatanterahana ny vehivavy miara-mientana eto amin'ny fiangonana FJKM manandrina Lovasoa Avaradrano izay nitondrana loha hevitra hoe vehivavy miara-mientana amin'ny fanompona. Ka amin'izany indrindra ny tanjona dia mba ho vehivavy mahatoky an'Andriamanitra, vehivavy manompo an'Andriamanitra ary ao anatin'izany indrindra dia anaovana ny ezaka amin'ny 17 taonan'ny fiangonana ary ny ezaka rehetra izay atao amin'ity andro anio ity dia nirotsaka manontolo amin'ny fanitarana izany trano fisainana izany. Ary manarak'izay ny ezaka manaraka dia misy indray ihany koa ny lehilahy miara-mientana izay atao amin'ny 12 ny volana Jona ho avy izao. Mariana fa mbola tafiditra ao anatin'ny hetsika fankalazana ny 15 taona ny fiangonana izao hetsika izao ka amin'ny volana Jona dia anjaran'ny lehilahy rehetra indray kosa no miara-mientana amin'ny asa fanompona eo anivon'ny fiangonana.